Vahaoni oloko, vahaoni oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaoni oloko, vahaoni oloko. Nandefandefy izy mba asitra. Nanisik ampunyang palay aminiran. Andriamanitro ianao, mitady anao fatratra aho, mangetahetanao ny fanahiko, maneho ianao ny nofoko. Eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano, toy izany jereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitra aho. Dia izay tenin'ny mpanao salamo, tenin'ny Davida izay no androsoana amin'ny fifaliana be ato anatin'ny tokantranontsika tsirairay avindray amin'ity fotoana mahafinaritra be fa atsika manantona an'Andriamanitra ity. Iarina dia hitoetra ao anatin'ny tokantranonao ny fiadanana, anaraka anao, ameno anao izany fiadanan'Andriamanitra izany. Avy hatrany dia manasa anao aram-basitraka ao ndao hiary hitsangana isika, ndao hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra sahady arak'izay tenin'ny mpanao salamo izay eo amin'ny fitsanganana na dia ao anatin'ny tokantrano ao ary tovy tombontsoa lehibe ho anao ny faninanana n'ity fotoana ity mba ahafahantsika miray amin'Andriamanitra. Andiamanitro yana mitadianao fa achacha famangetayetanao ni fa naiku manidianao ninu fuku shayo andiamanitro yanao nufi yalufaku. Dao averitsika amin'ny fotsika rehetra, afaka manandratra amin'ny tananao ianao, be voninahitra Andriamanitra. Lazao hoe famangetahetanao, famangetahetanao ni fa naiku manidianao ninu fuku shayo andiamanitro yanao nufi yalu. Yara ilaza isika feno fijaliana, feno fahoriana rany fiainana ety, zeno fijaliana akotra'izina rayo mefambawa Izanu zai izanui taraina yanao lai tsimandao, yanao lai tsimandao, tumbo tsima mafuyana zany hoe tsy tompo maneho ianao ny ato anatinay, mangetahetanao ny fonay, teo eo anilanao zay
ianao malala ny adalako ianao malala ny adalako aoka ho tsotra ny fonao ny eloko tsisy miafina aminao ny eloko sy mba miafina aminao fa miodidinay ireo fakapanay miandrayanao anafaka andriamanitro ianao no tao avetsika ihany dia ilaza isika manao hoe ianao andriamanitra malala ny adalako eto ianao malala ny adalako ny eloko tsisy miafina aminao ny eloko sy mba miafina aminao fa miodidinay ireo fakapanay miodidinay Jesosy fangany ianao anafakay rayo andriamanitro ianao no fialofako iaho ilaza isika feny fahoriana eo amin'ny fiainana ety milanao zay Jesosy sendo fijaliana rakotraizina tombo rakotraizina rayo fambahoazano zay izano hitarananay ianao lay tsy manao tompo tsy mahafoy iaho ilaza ihany isika feno fahoriana eo amin'ny fiainana feno fahoriana ny fiainana ety sendo fitsany nakotraizina rayo ny fambahoazano zay izano hitaraina ianao lay tsy mandao ianao lay tsy mandao tompo tsy mahafoy anao ao anatin'ny fekira malefaka ianao hivavaka isika ho ataontsika tony-bavaka zany Andriamanitro mitady anao a miantso anao a aoka aniry ny fonao Andriamanitra dia eo akaiky zay rehetra mangetaheta Andriamanitra dia afaka mamaly raha miantso azy ianao izy raha inteny manao hoe antsoy a dia ho valiko ianao ary eneoko zavatra lehibe sary-panitarina zay tsy fantatrao aoka hiantso azy ianao tsy haiko hoe manao ahoana ny fiainanao anatin'ny tokantrano mety tsapanao angambany fa zoim-pahoriana ianao be dehibe ny zavatra aloko mandalo eo amin'ny fiainanao antsoy ny tompo androany aoka hiantso azy ianao aoka hitady azy ianao mivavay ianao rahalahako ranabafy malalako antsoy izy dia ho avy hidina monjy ianao o Jesosy io miantso anao zay dia resy lahatra fa tsy manana afa-tsy ianao tsy manana afa-tsy ianao tompo ianao ihany no antenainay ianao no antsoinay ianao lay antsona andro dia andro antsona alina dia alina ianao lay niteny manao hoe marina fahoriana marina
fa ianao Jehova dia afaka manafaka anay, afaka mamonjy azy, manafaka azy amin'izany rehetra karazana fahoriana izany. Noho izany ny antsona ianao, noho izany ny antsony reto mpanompon'Andriamanitra, noho izany ny antsony reto mpianakavy anatin'ny tokantrano, mba hihitina ianao Jesosy eo, mba hijery ianao Jesosy eo. O Tompo, mandrenesa androany, mandrenesa androany, mandrenesa ny etaetany tsirairay avy, mandrenesa ny faniriany tsirairay avy. Tiako hiantso azy ianao anabavy, tiako hitady azy ianao alahy. Antsoa izy androany, antsoa izy, fa izy dia hiasa, izy dia hikasika amin'ny fiainanao manokana. Ninina mety endrika fahoriana, ninina mety zava-tsarotra lalovanao, mety eo anatin'ny tsy fahasalamana ianao, mety mandalo olana ianao, tena tsapanao hoe very etateraka ny lalanao, tsy hitanao izay hisarangotiny. Antsoa ny Tompo androany, eo amin'ny fahorianao mihitsy no tokony hiantso azy ianao, no tokony hitady azy ianao, no tokony hitady azy ianao. O Jesosy eo, tahaka ny tadiavany ananao no hitadiavana ianao. Hoy Ezekia mpanjaka ndray andro manao hoe miampiterahana ny zaza fa tsy misy hery hiterahana azy. Tompo, androany dia miantso anao zahay. O tongava hoe, tongava hoe hikasike, tongava hoe amange, hikasika ny fiainan'ny olonao, amangy ny olonao tsirairay avy. O satria ianao ilay Andriamanitra lehibe, ianao ilay Andriamanitra velona, ianao ilay Andriamanitra tsy mahafoy, feno fahoriana ny fiainanay, sento fijaliana Tompo, rakotraizina indraindray. Ho aiza moa izay ratsy ao aminao, iantsoniza moa izay ratsy ianao. Ianao ilay Andriamanitra tsara, ianao ilay Andriamanitra velona. Ianao ilay tsy mandao, ianao ilay tsy mandao, Tompo tsy mba mahafoy ahy. Hitanao manokana ny Andriamanitra riavana. Baiboly dia miteny manao hoe ankehitriny hoy izy dia eto telo eto no mitoetra: finoana, fanantenana ary fitiavana. Fa ny fitiavana ny lehibe indrindra, kanefa na dia atao hoe ny fitiavana ary lehibe indrindra dia manana ny lanjany zany atao hoe finoana, manana ny toerany ihany koa zany hoe fanantenana. Resaka mahakasika ny atao hoe fanantenana isika, io dia karazana vato fantsika anankiray izay miazona ny fiainantsika mba tsy ho atopatopany ny alondrano, mba tsy ho aheliny tafio-drivotra, ka rehefa hitoetra ao anatinao izay fanantenana izay dia azo antoka fa tsy maintsy ho mpandresy ianao, azo antoka fa tsy maintsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Zany mahatonga amin'ny teny manao hoe tsy maintsy hijery anao ny Andriamanitra ao ary tsy maintsy hitany fiainanao ny Andriamanitra ao. No io anankiray ihany isika, io anankiray mba hifampaherezantsika amin'ity fotoana androany ity. Fotoana tahaka an'izao dia be dehibe ny reraka, be dehibe ny kivy noho ny amin'ny toe-java misy. Fa za te hilaza aminao, aza mbola manaiky hamotsitra aloha, manana fifandraisana amin'Andriamanitra, manana fanantenana, fa azo antoka fa tsy maintsy hamonjy anao Andriamanitra. Mino fa hainao ty ndao ataontsika ilay io anankiray manao indray androany tsy izao foana ny fiainanao, ny fahavalo rehetrarehetra dia tsy maintsy mbola iondrika, tsy maintsy mbola iondrika, tsy maintsy mbola ho lavo eo anatrehanao. Ao anatin'ny tokantrano dia afaka mifampaherina menakavy kely, afaka mifampaherina eo raha lamalala ampaherezony vadinao. Indray androany ny ranomasina ho fafana, saotra Jesosy, ka
Afaka mifampahena eo menakafy satria ny tompo mbola hijery anao samy favalo mbola iotrika eo anaty tsy mahita vikely le namanao dia mampaheza tsara izy fanyajeriny ny tompo manodidina anao todio izy a raha mba misy teny fampahezana na tenin'Andriamanitra hoentinao mampaheno namanao dia mba zarao aminy mba zarao amin'le ankohonanao alarana bavy malala ho antsika ankizy teneny hoe mahereza dada sy mama hoe fa Andriamanitra dia anohana antsika foana ifarana koa ny tomana Kivina Nambuleto anta Ni favalno andindinia Kambasa inu ya ni panetski Kambasa inu ya Ni panetski asmaiti ya wari Teneno as Meturese na wandwan we Meturese na wandwan Fanisana nisunya sanitaran Hadithnia Indrayan Shwari Zizang fora ni fiainanao Satri Itompo mbola hijery anao Kany favalo mbola iotrika eo anaty anao Fanyajeriny Noi sampahena antsika indrayan Indrayan Zizang fora ni fiainanao Satri Itompo mbola hijery anao Kany favalo mbola iotrika eo anaty anao Fanyajeriny Itompo manodidina lazao hoe favalo mbola iotrika eo anaty anao mbola iotrika eo anaty anao Fanyajeriny Itompo mbola afaka milaza venao fa ny favalo dia iotrika mbola iotrika eo anaty anao Fanyajeriny Itompo manodidina 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 anao Ataontsika mbola hivavaka amin'izao fotoana izao afaka miaro amin'ny fampitantanao eo menakavy kely ao anatin'ny tokantrano mba hiaraka hivavaka ho an'ny fiainantsika tsirairay avy isika Jehova dia miteny manao hoe apetrao amin'ny Jehova ny entanao fa izy anohana anao tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina to te hilaza fa tsy niova ilay niteny taminao niteny tamin'ny ankonanao manao hoe manatona azy fa izy ny anome fitsarana to hivavaka isika samy mivavaka to hivavaka ho an'ny tokantranontsika sy ny ankonantsika mivavaha aoka hiantso an'Andriamanitra ianao rehefa mitana an'Andriamanitra midina eo amin'ny ankonanao midina sy mitoetra amin'ny tokantranonao dia azo antoka ny fandresena izy ilay miteny manao hoe amin'izany andro izany teo Andriamanitra nisy ampianakavian'ny Israely to
Tompo miantso anao zahay, miantso anao eto tokantrano eto, miantso anao eto ankonana eto. Zahay dia mahatsapa fa tsy afa-misaraka aminao, zahay dia mahatsapa fa tsy vitanay ny fiainanay, tsy vitanay ny miatrika amin'ny zava-misy raha tsy eo ny fanohananao, raha tsy eo ny fombanao, raha tsy eo ny fiarovanao. Eto dia mivavaka amin'ny mampanomponao ahy Jesosy. Misy tokantrano zao tena latsaka katerena, misy tokantrano tena hoe ao anatina ady mafy, satria ny lafim-piainany rehetrarehetra no tsy mandeha arak'izay tokony ho izy. Ny zavatra natao hivelomana mety tsy araka ny tokony ho izy. Matsapa fahasahiranana, matsapa fahoriana, ary ao nefa miady-saina, ao no mitebiteby, mametraka fanontaniana manao hoe toy ahoana ny toy ny tantaram-piainana, ahoana ny ampitso. Jesosy eo, androany dia mametraka ny fiainan'ny olonao, eo ampelatananao, satria ianao ihany no Andriamanitra mahalala ny ampitso, ianao no miasona ny ampitso. Takona aminay ny ampitso, ny anio ny fantatray, kanefa na dia anio aho dia mbola misy zavatra miafina aminay, fa ianao ilay mahalala, ianao ilay mahafantatra. Oh, ianao ny anakinana ny fiainanay, ianao ny ametrahana ny fiainanay, ianao ny ametrahana ny ankonanay. Eo ambany helatra ao Jesosy, eo ambany fiarovanao Jesosy, eo ambany fiahinao Jesosy. Tompo, ianao lay na dia lehibe ary dia tsy mba mamingavinga, ianao lay miteny manao hoe na dia tsy mahatoky ary zahay dia mahatoky foana ianao, fa tsy afaka mandany tenanao. Pahiny olonao Jesosy, aoka hisokatra ny lalana, aoka hisokatra Tompo ny varavarana izay mikatokatona rehetrarehetra eo amin'ny fiainan'ny olona. Mino an'izany aho, mino an'izany a Jesosy, fa aneo ny voninahitra ao ianao, aneo ny fahatsaranao ianao, aneo ny fitiavanao ianao, aneo ny fahasoavanao ianao. Indray andro any tsy izao foana ny fiainanao, satria ny tompo mbola itsehana, fa ny fahavalo mbola iotrika eo anatrehanao. Fa ny anjeliny ny tompo iraitsika farany, fa eo izy ny fonao indray androany, tsy izao foana ny fiainanao, satria ny tompo mbola itsehana, fa ny fahavalo mbola iotrika eo anatrehanao. Fa ny anjeliny ny tompo manodidina anao, 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 fa ny anjeliny ny tompo manodidina anao. Tahin'Andriamanitra manokana ny anao, tahin'Andriamanitra ny tokantranonao, ny ankonanao, eo amin'izay tsy hainao no isehon'Andriamanitra fa mahay zavatra rehetra izy. O Davida lehilahin'Andriamanitra manao hoe amin'ny andro izay atahorako izy no hitikiko aminao. Noho izany dia ho tahin'Andriamanitra manokana ianao aneo ny voninany aminao Andriamanitra. Lohany andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny hafatra amin'ity fotoana mahafinaritra ity ndao mba hanao io anankiray, io fiderana anankiray tsika hoe tsika milaza fa soa ihany fa manana n'Andriamanitra isika, soa ihany fa miaraka amin'Andriamanitra isika, ary hafa ry havana izany atao hoe miaraka amin'Andriamanitra izany. Ataontsika ty manao hoe tena hafa ihany ny miaraka amin'ny tompo ataontsika pity havatanana, ometsika voninahitra an Jesosy ao anatin'izay rehetra izay. Sotra Jesosy.
Mahita fiadanampo mandrakizay kanady sarotra sy olana mamay hitanami mahery ampiaro anay tena faya miaraka miray mahita fiadanampo kanady sarotra sy olana mamay hitanany mahery ampiaro anay minamino azy ianao mametraka azy ambony amin'izay atao manolotra azy azy ambony sy voninahitra isika manay jesosio tikulo charianao tena fujuanao tifuko babunao awanisa Jesosio tikulo charianao tena fujuanao tifuko babunao awanisa aoka oesy lahatra ny fonao fahafa ihany miaraka amin'ny Jesosy kanady sarotra sy olana mamay hitanany mahery ampiaro anay tena faya mahita fiadanampo tikulo chamandrakizay tena fuduanao tifuko babunao awambisa sesiakamira mahita fiadanampo tikulo chamandrakizay tena fuduanao tifuko babunao awambisay tahin'Andriamanitra ny ianao a avy hatrany dia ampandrosotsika ny lehilahin'Andriamanitra hitondra ny afatra eny ary tompoko isaorantsika ny tompo izay
fananjatana an'Andriamanitra mahafinaritra izay inoko fa dia mahazo aina tsara ianao atao anatin'ny tokantrano ato ianao mba amin'ny ankonanao sy ny fianakavianao raha sitraka ao ataovy amin'ny fonao ny tananao dia arisandrato ny tananao ray ndao hivavaka ao amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany tsika satria fa maromaro ihany izay hirana sandratsika teo zay toa dia hivavaka isika tenena amin'ny tompo hoe tompo sokafy indray masom-panahiko androany sokafaka ihany koa foko mba handray ny teninao handray fampianarana avy aminao toromarika sy torolalana avy amin'ny teninao izay atonga iainany amin'ny fahasoavanao fanambina fitahiana amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao ary aminao amin'ny fiainana mandrakizay vavaka tsika tompoko tompo mitenena aminay ary ambarao aminay ny sitraponao maniry izay mba tena iaina ivelona amin'izany miteninao zany miandrandra ny teninao ndray izay amin'ity anio ty miandrandra afatra avy aminao ndray izay amin'ity anio ty Andriamanitra le afatra tena tokony ampitaina amin'ity fotoana anio ity na izao maraina izao na takariva izay ahafahany tsiraray avy mandray ny afatra dia mino fa misy lesona goavana ho raisin'izy ireo avy aminao Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao ary ianao ny ampiteny vava amin'ny mpanomponao ametraka teny ao am-bavako ary anome any lelany nefa mahay tsiraray avy kosa hisokatra amin'ny masom-panahiny ahafahany mandray an'izany teninao zany misaotra raikio amen tonga dia mahazo toerana tompoko saorana ny tompo fa tsy mitsahatra ny mampianatra ny tompo manoro atsika hatrany hatrany ny tokony atao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tatoato indrindrindra atao anatin'ity vanim-potoana krizy maneran-tany ity fahoriana izay miatra amin'ny firenendrehetra maneran-tany dia somary ny rona nakany amin'ny fitoriteny makasika ny fiaviany Jesosy ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ary tena tsara zany ary zava-dehibe zany hoe manoloana ny vanim-potoana samy hafa izay mitranga dia misy ihany koa ny afatra sahaza ho an'izany zava-misy zany na izany toe-javatra izany androany nefa ny dia manome antsika afatra izay makasika ny fiainantsika eto ambonin'ny tany ny tompo satria nahoana nahoana dia tsy maintsy eto ambonin'ny tany no hiandrasantsika ny fiaviany Jesosy eny amin'ny rahoany lanitra ary andetoko hoe tsisy tany iainana mihitsy ianao eto ambonin'ny tany fa tototra ny fahoriana tototra ny fijaliana renao mihitsy hoe miatra amin'ny ainao ny olana maro isan-karazany fanontaniana mipetraka dia hoe azo antoka ve fa ho tonga any amin'ilay Jerosalema vaovao ianao raha ho tahaka an'izany ny fiainanao ekena fa misy tantara Lazarosy atao anatin'ny baiboly izay tena nijaly nahantra fa diranovana feno aretina ny vatany fa voavonjy izy fa tsy voatery hitovy amin'ny Lazarosy avokoa ry havana ny fiainantsika rehetrarehetra ary andrenina ny ilaina fahatakarana fahazavatsaina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ahoana no fatsika mivelona ao anatina vanim-potoana sarotra ahoana fa tsika miaina ao anatina vanim-potoana sarotra eto ambonin'ny tany ary ananantsika fanantenana araka ny netany Pasteur Joseph Herniana rakotana rasana atao anatin'ny fitariana teo hoe mandra-piavon'i Jesosy dia manana ny vato fantsika ny fanantenana ianao ary miorona tsara amin'ny finoana mandeha amin'ny fitiavana ihany koa tsisy tsara ny hery havana tahaka an'izany hoe eto ambonin'ny tany ianao mba miaina araka ny tokony ho izy ekena mety isy ny ady mety isy ny fanenjena mety misy ny olana samihafa izay tsy maintsy lalovana eto ambonin'ny tany raha naradian'i Jesosy ianao azo fijaliana tsy maintsy zakainy zany fa zao anefa afa ihany koa zany hoe mba miaina ihany ianao amin'ny fitahian'Andriamanitra mba manakankooanina mba manana an'izay ivelomanao sy iainanao ary ny fanantenanao anatinao tsy mety maty ny amin'ny andovanao ny fiaina mandrakizay eo indrindra no idiry antsika ao anatin'ny fampianarana mety hizara maromaro ity fampianarana ity satria dia iresaka mombana famafazana aminao famafazana io tsy hoe satria ao anatina vanim-potoana sarotrika dia toriana ny famafazana tsy tompoko fa ao anatin'ny baiboly ao dia misy karazam-pamafazana anakefatra anankiray amin'izay no resantsika androany dia ny anankitelo ambiny
dia ho resantsika amin'ny fotoana manaraka. Tsy hoe ty zavatra ho resahako voalohany ty ny lehibe indrindra, tsy zay aloha izy, fa ity no ny anomboantsika azy ao anatin'ny teboka voalohany dia mitoy tsika amin'ny teboka manaraka dia ho resantsika eo mitoy any rehetrarehetra ao anatin'izay teboka telo mombana famafazana izay. Galatiana 4:9 teny 9 ny 7 sy ny 8. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mety ho fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin'ny olona ihany no jinjainy. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Tiako hiaino tsara ianao ny teboka sy ny zavatra rehetra ifampizarantsika eto androany, satria amin'ny fotoana tsy takatra ny tokony atao dia ho sahirana ianao amin'ny vanim-potoana mifandimby eto ambonin'ity tany ity. Mazava amin'ny baiboly eto, Galatiana 4:9-7 mivakitsika teo, aza mety ho fitahana ianareo ny baiboly. Paoly apôstôly no nilazan'izany tamin'ny tany Galatia. Fa hono izy izy, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin'ny olona ihany no jinjainy. Mena aloha hevitra zany ty androany ity dia hoe mijinja izay nafafy. Zany nafafin'ny olona riavana tsy maintsy ho jinjainy. Tsara ny nafafinao dia zavatra tsara no jinjainao, zavatra ratsy ny nafafinao dia ratsy ihany koa tsy maintsy ho jinjainao. Io zany tsy misy an'izany, tsy maty manoto zany eto ambonin'ny tany riavana, tsy misy zany. Ary eto ambony tany ianao tsy maintsy miditra amin'izay fitsipik'Andriamanitra izay na izay prinsipan'Andriamanitra izay. Amin'ny fotoana ianao tsy miditra amin'izay dia tsy afaka hahita vokatra mihitsy ianao ao amin'Andriamanitra. Ekena fa nisy fotoana nampianarany ray aman-dreny ara-panahy Pasteur Ertina momba ny resaka famafazana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, manondraka altara sy ny famafazana maro isan-karazana. Fandroany dia apetraky ny tompo ato anatiko zany, maro noatra mantsy amintsika ato anatin'ny tokantrano ato no mikaikaiky mitaraina tahaka ny olona gentilisa izay tsy manana an'Andriamanitra, mitaraina manao hoe fa ahoana ary zao ny zavatra miatra aminay, maninona no misedra zavatra ohatr'izao zay, zao lasa tsy manan-kanko aniny zay, atsa mivarotra kely mba nataonay lasa potika tanteraka, tsy misy foiangana tsony, tsy misy tsonina dia ny vola ho ampiasaina azy. Ahoana no atao? Roviana vao tapy ty fiboany ity, roviana vao tapy ty fahoriana eto Madagasikara ity. Dia mpahafantariko anao ny zavatra tokony ho ataonao amin'ity ano ity. Andriamanitra ry amana rehefa nametraka an'izay fitsipika izay dia tsy miala amin'izay fitsipika izay izy, fa izay samy tsofoka ao anatin'izay drafitr'Andriamanitra izay no mahita vokatra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Resaka aminao voalohany any amin'ny hoe famafazana tokony ataonao mba tsy hahatonga ny fitahian'Andriamanitra tsy ho lany ritra eo amin'ny fiainanao. Ary zao zavatra ampianariko anao zao dia zavatra niainako ary niainana mpanompon'Andriamanitra maro ary nahalasa lavitra azy dia zaraiko aminao ary tsy te hiazona an'izany samyreny, satria izay nahazo maimai-poana dia tokony izary maimai-poana. Ray mantsika ohatra ny teteny manao hoe anaova rehefa betsaka ve ny ao an-tanana tsy hamafy any ve? Rehefa mba misimisy ve ny compte any amin'ny banque ohatra na ny any amin'ny compte ny Airtel Money, Orange Money, M-Vola, ahoana moa tsy hamafy Pasteur rehefa mba misy ny atao? Baiboly tsy miteny hoe mamafaza rehefa misy azo atao na hoe be ny ao am-pelantananao, tsy zay le izy, fa le rafitra zany dia hoe izay afafin'ny olona ihany no jinjaina. Raha ty amin'ny resaka tontolo ara-panahy, ohatra ianao hoe mamafy fitiavana ohatra eo fiarahamonina, eo amin'ny lafim-pianakaviana, eo anivon'ny mpiray fanantenana, hatramin'ny pasteuranao izaranao fitiavana, dia na hoela na hoaingana tsy maintsy ho jinjainao zay, tsy maintsy ho jinjainao zay, satria isika dia mijinja n'izay nafafintsika eto ambonin'ny tany. Tsy azonao atao mihitsy no hijinja eny amin'izay toerana tsy namafazanao ry havana, ary mila takatsika zany. Mety hiteny ianao hoe amin'ny vanim-potoana ahoana Pasteur ny vanim-potoana ny famafazana, dia hoy aminao manao hoe aty amin'ny tontolo ara-panahy amin'ny fotoana rehetra dia azo hamafazana foana.
azo anaovanao ny famafazanao atrany atrany. Ary raha mbola tianao ny jinjy tena dia efa tsy mamafy tsony aza ny olona rehetra, ianao tsy maintsy mbola miditra amin'izay prinsipa an'Andriamanitra izay. Inona ny zavatra misy? Haitsika ty tantara anankiray ity izay tantara efa eo am-bava ny mpino a, eo am-bava ny mpanompon'Andriamanitra maro a, ary ny akamaroantsika dia efa mahay an'ity tantara ity. Mpanjaka voalohany toko fa 17. Mpanjaka voalohany toko fa 17 a. Tiandao mba ho vakitsika eo amin'ny 9 sy ny 9. Zay ihany no vakitsika dia ho azavaiko aminao ny tantara, satria efa haitsika dia manamafy a, ny efa hay ihany a, isika mianakavy anatin'izay. Toy izao mivaka teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tenin'i Jehovah dia tonga taminy ka nanao hoe, tonga tamin'ny Eli zany, nanao hoe, miainga ka makaneny Sanzarefata izay namany Sidony, ary mitoera any, fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay notendreko amelinanao. Hatreo ihany ny ten'Andriamanitra vakitsika. Latsaka ny tenin'i Jehovah tamin'ny Eli mpanompon'Andriamanitra. Rehefa tonga tao amin'ny Eli ny tenin'i Jehovah dia zao ny tenin'i Jehovah nomena azy manao hoe, miainga ianao ry Eli, miala amin'izay ianao eto amin'ity toerana misy ianao ty fa efa ritra ny renirano Kerita. Ary ny goaika ihany koa tsy hanatitra mofosihana ho anao tsony isa maraina sy isakarivo, fa mandehana ianao makany Zarefata any akaiky ny Sidony, izay namany Sidona ozy ny Baiboly, fa misy vehivavy mpitondra tena any izay notendreko amelina anao. Ahoana ary zany planin'Andriamanitra zany ry havana? Fa maninona ny tsy any amina vehivavy mpanan-karena izy, maninona ny tsy any amin'ny fianakaviana manan-katao, maninona ny tsy any amina tokantrano manana ny maizy azy no irahana ny lehilahin'Andriamanitra, fa maninona ny irahana any amina olona izay tsy manambady akory. Ary raha fa tena zoina ny tantaran'io renim-pianakaviana io, tsy manana na inona intsony afa-tsy kobera amin'ny tanan'ila sy dilo ilo kely amin'ny tavoara. Zay any sisa ny nananany. Dia amma irak'Andriamanitra mena ny Eli, toromarika izay men'Andriamanitra any Eli, dia niainga Eli mpaminany. Zay ny tenin'i Jehovah ho ankatoaviko zay. Raha nasana bavy malala, zay teny omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny mpanompony, na mpanompon'Andriamanitra izy mitory aminao eto amin'ity fahitalavitra ity, na mpanompon'Andriamanitra izy, rehefa tsampanao fa Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ny mpanompony, dia ankatoavy fa misy vokatra ao anao ao ambadik'izay. Ao anao zao ny Baiboly, Isaia 2:7, raha manaiky sy mankatoy ianareo dia ihinana ny vokatsoa avy amin'ny tany, fa raha mandasy miodina kosa ianao dia ho lanin'ny sabatra fa ny vavan'i Jehovah nefa ny teny. Nanay ry havana rehefa ao anatina vanim-potoana sarotra dia ohatran'ny marisarisa ny mpanompon'Andriamanitra ny mpino amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Raha mitory ianao amin'izao teny izao a, dia tsy hoe satria ao anatina vanim-potoana krizy dia mila fanohanana ny paster, fa satria tsapako, ny ainako ary ny velomako, ary na dia zaza dia manana ny mpanompon'Andriamanitra zay everiko ray aman-dreny ny taiza, ray aman-dreny ny teraka, ray aman-dreny ara-panahy. Ary amin'ny fotoana ankatoaviko ny tenin'Andriamanitra dia mahita vokatra tsy hatramin'izay fa hatramin'ny androany. Mahafinaritra ny ry havany rehefa tena iaina n'io tenin'Andriamanitra io. Ary zay mahatonga ny Jakoba miteny ao amin'ny Jakoba 2:2 manao hoe, fa aoka ho pakatoy ny teny ianareo fa aza miainy fotsiny fa mamitaka ny tenanareo. Zany hoe raha ianonao fotsiny io dia falifaly ianao mandre azy. Dia izy ianao manao hoe tena nafinaritra paster, ary maro aminareo no miteny an'izany, miona aminay, miantso anay telefona, mampahery paster ny ten'Andriamanitra, velombelona mihitsy izahay, tena lasa fiangonana kely mihitsy ato anatin'ny tokantranonay, ary miamahery daholo izay mianakavy, hatramin'ny ankonana tsy mivavaka ary lasa manompo an'Andriamanitra, tapa-kevitra manompo an'Andriamanitra. Tsara zany, fa ny tenin'Andriamanitra zenonao ankatoavy dia ampiaro. Inona ny zavatra misy? Tonga tao Zarefata ary Eli. Rehefa tonga tao izy, be dehibe ny mpitondra tena tao hoe, be dehibe ny olona mahantra tao hoe, be dehibe ny olona sahirana tao. Fa rehefa tonga teo amin'ny tokantrano ny terem-pianakaviana ity, satria io ilay vehivavy notendrena amelona ny mpanompon'Andriamanitra, ikarakara ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa tonga teo izy, ny rano tamin'izany tena ao anatin'ny fahasahiranana mihitsy, ao anatin'ny fahasarotana mihitsy, satria ny ranon'orona tsy nilatsaka nandritra amin'ny 3 taona sy tapany. Dia tao anatin'izay ritra daholo ny loharano rehetra, ritra ny lavadrano, ritra daholo izay mety ho ren'ny rano tamin'izany toeran'izany. Tonga teo Eli mpaminany, dia izao no teneniny tamin'ny rahavehivavy, rahavehivavy mba hitondray rano eny amin'ny tananao ao izy mba hosotroky.
raha vehivavy tsy mimenomenona tsy mimonomonona tsy nanome tsino manao hoe mba mahalala ny tokony atao ve ianao ry mpanompon'Andriamanitra mba fantatrao moa fa krizy zao ny rano aty amin'ny faritra misy anay aty Zarefata aty amin'ny tanin'ny Israely tsy misy rano zao inona ny rano omeko anao fa rehefa miteny le lan'Andriamanitra avetsana izy tonga dia andehaka rano ny tao am-pony dia hoe zay ambiny ao ho zaraiko amin'le lan'Andriamanitra ary zany ry havana ny prinsipan'Andriamanitra tsy voatery manambe vao mizara amin'ny hafa tsy voatery manana ny ambiampy ianao zay vao mba manohana ny hafa na mijery ny hafa na ny mpanompon'Andriamanitra fa ao anatin'le toejava misy iny mihitsy amin'le anananao iny mihitsy no tian'Andriamanitra etsea dia iny raha vehivavy andeaka rano iny dia hoy Elipa amin'ny namany hoe dia hitondray mofo eny an-tananao ihany koa ohatrany hoe mila voatsiary ve ny mpanompon'Andriamanitra sa inona ny tena antony zany satria irak'Andriamanitra ny any Eli dia nampitaina inona ny zavatra misy nanazava raha vehivavy ndrisy mantsy ry lelan'Andriamanitra tsy manana na dia mofo iray akory aza ao anatin'ny tokantranoko ao fa ny any BAHAO sisa dia kobe raha amin'ny tanan'iny amin'ny fomba fitentsika dia hoe hokokofina mihitsy angamba le barika ao dia zay zao no mba hohaninay mianaka asana mbola isera amin'ny tanana sa tsy isy tsony dia menaka diloilo kely amin'ny tavoara dia andehaka tapakazo kely anankiroa no voako teo dia andeha andro an'io zay mianaka dia ho faty zay ao aorianan'io satria tsy misy sakafo tsony zao ny teny lelan'Andriamanitra aonao izy izy Elipa aminany aza mata ohatra izy fandana miditra dia anaovy mofo ihany aloha fa mandra-pilatsaky ny ranonorana amin'ny tany zao ny tenenin'i Jehova tsy ho lany io koba ao anaty barika io tsy ho rihitra amin'ny diloilo ao anaty tavoara teny ainga raha vehivavy satria tenin'i Jehova miteo ambavany Elipa aminany tenin'i Jehova miteo ambavany lelan'Andriamanitra lasy izy dia nonareo aneny mety ao an-tsaina izy mikarakara ny koba kely io hoe tena tsy maintsy tsy njarainy tsy maintsy mandanjalanja tsara hoe titya atsasaky ty eran'ny tanany ity zany any lelan'Andriamanitra oka atao bebe rano kely angamba dia amin'izay mahavita mofo azy dia ty anay mianaka dia ao fo karakarainy mety mararirary kely ihany ny fo hoe Andriamanitra raha lany eto moa zany ty dia ahoana miara-maty amin'ity lelan'Andriamanitra ty eto zany zay mianaka teny Jehova nefa efa nilatsaka manao hoe tsy lany ny koba ao anaty barika ary tsy rihitra amin'ny diloilo ao anaty tavoara raha mitory ianao an'izany ary havana dia fanandramana efa hitako teo amin'ny fiainana zany fa afo zany hoe miainga amin'ny kely ao am-pelantananao ianao tsy dia hoe manana be ary tsisy mpanompon'Andriamanitra niainga tamin'ny ngeza be zany fa ny mpanompon'Andriamanitra tonga dia ngeza dia mampatahotra ihany mety ho toy amin'ny tantaram-piainana fa raha ngeza ny fiandohanao dia mety ho kely ile zany ny fiafaranao fa ny fiaingana ao anaty baiboly dia kely foana ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra vao niainga tamin'ny asa fampony tsisy aza atao dia bota be zany fa ny akamaroany hoy hafa le hoe efa vahana mihitsy dia hoe taranaka ry zareo mihitsy nefa mahazo ainy samy hafa zany fa ny akamaroany tonga dia le tena miaraka amin'nyoza tenda kely sy le mampalahelo kely sy le pataloha kopakopaka sy le palitotra misy portamanteau atao anatiny ato ohatr' zany mihitsy dia mampalahelo kely aloha dia mandeha ny any dia mahatoky amin'ny kely dia lasa manapaka amin'ny be izy ao aorianan'izay zary havana dia tsy manadino ny atilavaka zay ny antsony Jehova ny antson'Andriamanitra fa raha mampitanao zao afatra zao dia tsotra mampianatra anao mba hamafy na dia ao anatina vanim-potoana sarotra azy fa tena lalam-pitahiana ry havana zany ny fotoana zay ho an'izay mbola tsy nandre moa zany dia mba ampitaiko an'izao karazana fijorovam-belona zao nisy fotoana zay nanao asan'Andriamanitra tany Mahajanga dia tao anatin'ny asan'Andriamanitra mafimafy ihany le asa ary ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra zay nandalo tao amin'izany toerana zany dia miteny mihitsy mana hoe ohatran'ireo mamaky vato lampy reny no mamaky an'ity asan'Andriamanitra any Mahajanga ity zany hoe tsy mora fa tena enjana miatrika azy zay amin'io ao anatin'ny tsy fananam-boly ny fiangonan'Andriamanitra tsy mbola tena mandroso araka ny tokony ho izy ianao nefa mahatsapy hoe manana ray aman-dreny ara-panahy manana olona mitaizanao marina fa ekena hoe nitatia taninarivo efa somary nandeha ihany ny asan'Andriamanitra efa somary nisy varavarina misokatra ihany fa ny tany zany mbola ao anatin'ny tena ady mafy ianao fa tao anatiny tsy fanananay mianakavy tsy na dia fanakary ry havana tsy misy tao atokantranoko tamin'izany tsy hoe manala barabatana
na milaza ny zavatra efa lasa fa mba pahirezako anao ny anton'izao. Ianao ao anatin'ny tsy fananana, ianao ao anatin'ny tena fahoriana mihitsy, kanefa ao anatin'ny fahoriana iny mbola anaovanao zavatsoa ary ikarakaranao mpanompin'Andriamanitra. Misy taona mpanompin'Andriamanitra va tia Antananarivo makany dia mamangy anay ihany, fa manao zay azony tananay atao zay, manao zay azony tananay atao. Renay ihany hoe marary le mamafy ao anatin'ny tsy fananana, fa tramin'ny androany dia mbola mioty ny vokatra zany zay. Tsy hoe zay satria mpanompon'Andriamanitra dia milaza an'izany, fa na mpanompon'Andriamanitra ary amin'ny fotoana mankatoa an'ity tenin'Andriamanitra ity ary mampiatra an'ity tenin'Andriamanitra ity. Ianao zany amin'ny fotoana manaja ny olona izay napetraka Andriamanitra eloha lalana anao ary manaja azy amin'ny fanananao, manohana azy araka izay azo atao. Ny tena marina izy tsy hoe tsy manana e, fa ianao no mila le fahasoavana avy any aminy, satria amin'ny fotoana ianao tia teny dia maty mosara eo zany ianao amin'izay fotoana izay, dia eo ianao dia eo ny fetra ny fiainanao. Fa raha mbola te handeha lavitra ianao dia tsy maintsy manisy soa mpanompon'Andriamanitra mba hiampitany le fahasoavana avy any amin'ilay mpanompon'Andriamanitra any aminao, na dia kely aza ny eo ampelantananao. Ary zay ny zavatra takatry ity raha vehivavy ity. Amin'ny fotoanao izy mikarakara n'ity mpanompon'Andriamanitra ity dia tsy ho very ny anjara valim-pitiako, minompa aminany dia ho ambinina ianareo ho baiboly. Amin'ny dika teny ava dia hoe minompa aminany dia hiala ny fetra eo anoloanao. Zany hoe le fetra tsy azo hoarina amin'ny maha-olombelona, le fetra tsy azo hoarina eo amin'ny fiariana, le fetra tsy azo hoarina amin'ny lafiny rehetra iny, lasa afaka misaoty mihoatra noho ny manda ianao, afaka miakatra noho ny manda ianao, mba ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra. Mety mahita ny sary ngamba ianao dianao iny ve Pasteur, iny zay tompo, ary reny ary mbola nisy ado jerena ihany ary ngamba reny, fa dia tena tsy mora riavana, tsy mora ny zava-nisy. Eno ity tizako ny fampianarana sady manaraka ihany ianao. Raha vehivavy dia tsy nanana ny fomba fisainan'ny olombelona zay manao hoe zay ary rehefa tsy manana, ny nay ary rehefa kely ny eo ampelantanana, ahoana ny fampizarana ihany io, ahoana ny afahanay mbola hanome anao ndray nefa izay ary ty efa ny eo tananay ary efa zara raha misy. Zany matsy ry havana ny toe-tsaintsika amin'ny maha-olombelona tsika. Ny anay raha tsisy ka inona ny fampizarana eo Pasteur, andao-danitra raha ve, raha manana ve izay tsy hanome? Ianao ny tena marina manana fa manana kely, fa le kely anananao indray tsy foinao. Andriamanitra tsy miteny tamin'ny raha vehivavy hoe taperdonne le kobao dia omeo ny lehilahin'Andriamanitra, fa le kely eo ampelantanana amafazo ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ary ny apahany ho anao sy ny ankonanao. Fa mahafinaritra amin'ilay izy raha lasa nabavy dia izao tenin'Andriamanitra votsika eo ambava amin'ny mpanompon'Andriamanitra io, tsy miverina any amin'Andriamanitra io raha tsy efa natateraka an'izay nampanirana azy. Ary io zay afafinao ihany tsy maintsy hojonjainao, satria koba sy diloilo mofony nafafiny raha vehivavy ho an'ny lehilahin'Andriamanitra. Ao anozy ny baiboly dia nandeha raha vehivavy araka ny teniny Eliozy izy, ary izy sy ny ankonany dia nanan-kohanina elaela ihany niaraka tamin'ny Eli mpaminany. Ary mahafinaritra amin'ny Eli koa izy sy niala tao, satria ao ny rano Jehovah petraka tao izy, petraka tao izy, dia nanan-kohanina elaela ihany izy mandrapilatsaka ny ranonorana. Raha takatao ny zavatra tian'Andriamanitra ao ampianarina anao, anomboka androany tsy amihana an'izay ampelantananao ntsony ianao, fa hizara an'izany indrindrindrindra ho amin'ity teboka voalohany ity, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ao aminao. Ino iange fingonana izao mikatony na dia misokatra ihany ary amin'ny apahany, ianao dia mahalala tsara fa manana ray aman-dreny ny taiza ary manana ny mpanompon'Andriamanitra izay nikolokolo ny ara-panahinao. Mety betsaka ny mpanompon'Andriamanitra tsy samitory amin'ity, fa satria lala-pitahinao anao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny tsy fantatra mantsy ry havana dia mbola hitoy hatramin'ny rahoviny ity confinement ity na ity fiboana ity, nyzao krizy eto Madagaskar zao. Tsika tsy afaka amaritra na tonga dia teny meloma na mbola isy zao volana io na mbola misy an'izao herinandro io, fa zao fotsiny aloha ahoana ny afahanao miaina eto ambonin'ny tany, tsy avahanao amin'ny olona tsy manompo an'Andriamanitra izay tsy manana fatakarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsotra ry havana, asio mpanompon'Andriamanitra ao aminao, asio mpanompon'Andriamanitra aminao. Aza miandry manambe, aza miteny manao hoe za hito koa iny misy volan-drasana avy any ampitan'ny ranomasina, avy any amin'ilay cousine koa any, avy any amin'ilay cousin, fa raha ataoko io dia ho karakaraiko ny mpanompon'Andriamanitra. Tsia
miangavy amin'izay anananao, miangavy amin'izay anananao, fa ny kely anananao tompoko no ahafahan'Andriamanitra mitanao ary mampitombo an'izany. Vola ny afafinao, vola ny hitahian'Andriamanitra anao. Sakafo ny afafinao, sakafo no hitahian'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Zany hoe zay afafinao ihany no jinjainao, zay no fitsipika ao amin'Andriamanitra. Voateboka voalohany zay fa mbola resantsika ny momba ny hoe ohatrany ahoana ny tokony atao amin'ny famafazana ao an-tranon'Andriamanitra. Mbola jerentsika ihany koa teboka anankiroa farany ny amin'ireo ray amin'ireny niteraka, ny amin'ny olo malahelo zay tsy lozany zany ety ambonin'ny tany. Fa ny teboka voalohany androany dia zao: enao tsy tahaka an'io ary tsy ohatran'io ny zava-misy ao anatin'ny tokantranonao. Mety tsy nanana an'io asy io kory ary ianao, ary mety tsy nahita an'le vadinao raha tsy nisy mpanompon'Andriamanitra nanoro hevitra anao ary nanoro lalana anao ary namotsitra tem-pasoavana ho anao. Zay ry havana dia tsy tahaka an'izao raha tsy misy mpanompon'Andriamanitra nanokatra varavarana teo anoloanay, raha tsy nisy mpanompon'Andriamanitra nanome sehatra anay, ary raha tsy nisy mpanompon'Andriamanitra na mpianatra na mpahery dia tsy hay hoe taiza ho aiza mety nisy anay. Niady izao hoe raha mbola misy azoko atao ihany koa na kely na be am-pelantanako dia zao: anisy soa mpanompon'Andriamanitra, anisy soa ny ray aman-dreny ara-panahy. Enao mahalala tsara iza ny ray aman-dreny nitaizanao, iza ny ray aman-dreny ara-panahy nampahery anao. Fotoanany amin'izany indrindra zao. Aza teniteny fotsiny manao hoe manaova provision beraka izy, ataovy maromaro mihitsy ny ovy atao anatin'ny tokantrano, ny vary ataovy misy amigony, ny charbon ataovy misy amigony. Fa zao aloha samy mamelona ny ainy aloha zao, fa ao anatina ady sarotra raha io no zaraina sao dia tsy ho ampy anay, dia toananao versely izy hoe mandana mividy any an-tsena. Dia anao zany mieritreritra fa virjina dimy any, dia le olona sasany zany mieritreritinao virjina dimy adala. Io ny havana tsy resaka solika ny resako aminao, fa resaka famafazana fotsiny zao. Famafazana. Ataovy zay azo ny tananao atao, ataovy zay azo ny tananao atao, ary aza miandro hoe anao aloha midinika kely fa mety amin'ny herinandro. Fa amin'ny fotoana renao zao tenin'Andriamanitra zao, aza misalasala tahaka ny ravehivavy amarana ko azy sady vao miteny fotsiny elipa aminany manao hoe mandeha nangalao rano aho, tonga dia nandeha izy. Vao miteny elipa aminany manao dia anaovy mofo koa marina fa nanazava kely any izy, fa tao aorianany iny tonga dia niainga izy. Izy tsy miteny hoe lehilahin'Andriamanitra tsy mahalala fomba, pilo efa sahirana mbola vesarana ihany. Tony mihitsy le mpanompon'Andriamanitra mahavakitratra amin'ny pilo, tsy fatakarana zany. Ary ny olona tsy mahalala tenin'Andriamanitra no miteny ohatr' izany. Ary zao fandarana zao tsy dia natao loatra ho an'ny jentilisa, kanefa na ny jentilisa manana fantakarana ary. Inona no tiako resana amin'ilay jentilisa? Olona tsy mivavaka, tsy mpiditra am-piangonana, tsy mbola nandray an' Jesosy. Fa na dia olona tsy mivavaka ary miditra ao anatin'izany prinsipa n'Andriamanitra zany, ka manao soa mamafy amin'ny olo-kafa, dia tsy maintsy ho jinjainy izay nafafiny, satria izany no fitsipika ao amin'Andriamanitra ry havana. Faranako sady ny tenin'Andriamanitra. Za dia tsy samilaza hoe za ihany nahita vokatra tamin'izany, fa be dia be ireo mpanompon'Andriamanitra izay mijoro vavolombelona aminay, fa ny ao an-tanany efa tsy hitantsony hoe inona ny etrehana amin'ity. Ndray andro zay fampiresaka tamina rem-pianakaviana dia izao no teneniny manao hoe Pasteur, tsy manana fa tsy tia ray alina ariary ity tsony aho izy aty amiko. Tsy haiko tsony izay mety ho toy amin'ny tantaram-piainako, tsy haiko hoe inona ny hofatrano, tsy haiko hoe inona mety mbola hoaninay mianakavy. Fa araka ny fampianarana zay nampitainareo, ty Pasteur mba omeko anao. Fa na izaho koa aza, satria izaho mba fantatro ihany hoe tahian'Andriamanitra, saika tsy nandray ary zary, saika mbola nampy. Oka zao rana ba fa ivelomo fa tsy manana, fa tsofoko rano foana ianao. Raha iso ty Pasteur, fa fantatro izy fa mbadika zao isy fahasoavana be ao ataon'Andriamanitra amina. Dia niraisiko ihany le izy, na dia somary nangoraka raha foko, tsofoko rano izy. Tao arinan'iny, fotoana fo tao arinan'iny, tsy misy ndray andro akory fa fotoana fo tao arinan'iny, ora maromaro, ora vitsivitsy tao arinan'izay, nanapohan'Andriamanitra amina million izy. Zany hoe tonga dia fitahiny tiktak, fa tsisy do fotsiny, tiktak. Zany to dia hoe tonga dia eo no eo Andriamanitra ny ariavana manamarina ny teniny. Ary Andriamanitra io zany tena mankasitraka olona tia manao sakrifisy, tia manao sorona, ohatra ny Abrahama marana antsika azy tanteraka. Vao tonga ny iraka Andriamanitra dia voataza ny Abrahama fotsiny hoe iraka avy amin'ny Jehovah reto, iraka avy amin'Andriamanitra reto, fa andeha ho karakaraiko izy. Tonga dia nakarano izy anasana ny tongotra eo iraka Andriamanitra eo. Tsy hoe anjely misy elatra akory ireo, fa lehilahy anankitelo ozy ny Baiboly, telo mirahalahy.
teny angavy Abraham aza de mandalo ny mpanomponao re fa alao re aloha mba ho sasana ny tongotrareo de mba mangamangala aloha aina ito ambanin'ny hazo ty rembita eto na ito ambanin'ty hazo ty fa ikarakara de mbava fokely ho anareo la iantitra nefa io la iantitra efa mananika ny 20 taona mahery 70 taona mahery akory ary fa izy amin'iny fanteran'iny no naka rano izy sy naniraka hoe ory zatovo andana mangalo rano aloha fa misy vahintsika izy naka rano de izy nandeha nakany atsaha miteny tamin'ny zatoviny tonga de aminoy vatosombola anankiray ozy izy teny tamin'ny Sara izy manaova koba vetivety ianao manaova mofo vetivety ry Sara fa izany etsika nataony Abraham zany natonga n'Andriamanitra amin'ny teny ary nametraka teny teo ambavan'ireo iraka ireo manao hoe raha avy ny taona toy izao ry Abraham de hiteraka zazalahy ianao olona efa antida ny vadiny efa antibavy efa menopause mihoatra ny 17 taona ny taonany zany hoe efa mitsaja azy kanefa de mbola nanapoan'Andriamanitra ny fahamarinany teniny ary nony amin'izany lehilahy zany no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany nony amin'ny taranany no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany raha takatra ny fampianarana de ampiaro hoy ianao manao hoe ohatra mbola tsy azoko tsara Pasteur le izy de dinio tsara fa ho an'izay vonina ny ampiatra manonona tsodrano ho anao ao anatin'izao confinement zao ao anatin'izao fibohany zao ao anatin'izao crise maneran-tany zao tsoritra ny vatsy ao anatin'ny tokantranonao ao ary tsy ho lany ihany koa zay rehetra mety vatsy kely mba nomaninao tsy ho lany ozy ny baiboly ny kobo anaty barika tsoritra midiloilo ao anaty tavoara mandra-piaviny fotoana zay iratsahany ranonorana amin'ny tany ho an'Andriamanitra mivoninahitra toizantsika manaraka ny teboka anankitelo zay mbola tsy voaresantsika androany teboka voalohany no nyresantsika androany azadino hoe no manisy soa ny mpanompon'Andriamanitra ao aminao fa lala-pitahina ao anao zany tsy tsara ny fahasoavana eo aminao sy ny ankonanao mandra-piavin'ny fotoana zay andatsahan Jehovah ranonorana amin'ny tany hitahiny izao tontolo izao ndao arytsika hivavaka tsangany amin'ny toerana misy anao de andao hisaotra an'Andriamanitra tenena amin'ny tompo hoe misaotra anao ny amin'ny toromarika ny amin'ny teninao Andriamanitra misaotra anao ny amin'ny taridalana zay omenao misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny tolotsaina omenao samy mivavaka de mitenena amin'ny tompo aza miondrika fotsiny de aza variana fotsiny atao anatin'ny tokantrano na ny amin'ny toerana misy anao any fa mivavah de mitenena amin'ny tompo manao hoe tompo ho ankatoaviko amin'ny teninao ho arahako atsakany sy amindava amin'ny teninao tsy salasala mpiatra amin'ny teninao tompo napetraka teo ambavako ny teny de nozaraiko tamin'ny vahoakanao rehetra zay manaraka an'ity fahitalavitra ity satria teninao de tsy azoko na vilivily zany fa nozaraiko araka ny tokony ho izy Andriamanitra satria de anao de te hitan'ny olonao ary te hanavaka ny manompo anao sy ny tsy manompo anao Andriamanitra amin'izao vanim-potoana sarotra izao zay lalova ny firenena rehetra maneran-tany Jehova tompo ekena fa misy ny fahasahiranana ekena fa misy ny olana na arabola na ara-tsakafo eo ihany koa zareo marary zay tratran'ny olana ara-tsy fahasalamana Andriamanitra ianao ane aneny tsiraray fo mahay mankato kasy io ny fo ny ankato anao fa amin'ny fotoana izy mampiatra amin'ny teninao de ianao no amaly vavaka azy ianao no aneo voninahitra ao eo aminy ianao no anatsotra amin'ny tananao Andriamanitra amatsy azy mba ahafahany manangona sy mamory mba isy sy hoaniny amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra omeko anao ny voninahitra de raiko ny anaranao fa tsara ianao sady mpanao tsara misandrata any amin'ny avo indrindra ray fa mendrika ny voninahitra ianao misandrata ianao Andriamanitra aseho ianio ny falebiazanao misaotra indrindra tompo misaotra indrindra tompo misaotra indrindra tompo katoavinay ny teninao mampiarinay ny teninao eo amin'ny fiainanay ary zay ampiatra an'izany ahita vokatra tsy takatra an'izany misandrata anao Andriamanitra aseho ianio falebiazana fizehai de manantena ierinao atrany asehony vonina hitraonziso misandraty anao Andriamanitra
Aseuyani ni fare piazza Isa della manantina ni eina chani Aseuni funina ichau seso Aseuni funina ichau seso Vavakantsika ny vavaka ao ataontsika dia tsotra raha voniny ianao iova toe-tsaina iova toe-po iova toe-panahy tsy hanaraka ny fanaon zao tontolo zao satria zany ry havana dia toe-tsaina zao tontolo zao zara tsy manana ka ahoana ny izarako aminao ahoana moa ny anapiko anao nefa za sahirana zany ny toe-tsain'ny olona tsy mivavaka zany ny toe-tsain'ny olona tsy ho lasa lavitra mihitsy fivavaka tsika hoe tompo amboary ny toe-tsaiko amboary ny toe-poko mba afaka ny amafy a na dia ao anatin'ny tsy fananako ary na dia amin'le kely eo ampelantanako ary fa ny fanapa-kevitra sy ny fahavononana tahaka an'izany ry havana atonga an'Andriamanitra hietsika eo amin'ny fiainanao diteny amin'ny tompontsika hoasandratra ao mihitsy ny tananao diteny ianao manao tompo tsy andro manambe a vao anisy soa ny mpanompon'Andriamanitra izay mikarakara ny ara-panahako fa na dia kely aza ny eo ampelantanako hiaingany amin'izay a satria teo mahatoky amin'ny kely a mba ho mpanapaka be ngatahako Pasteur Jeria hitarika an'izay vavaka izay samy manandratra ny tanany avy hatrany samy mivavaka mangataha amin'ny tompo mba hisy fiovana mihitsy ny toe-tsainao zao ny fotoana hiovan'ny toe-tsaina sy hiovan'ny toe-po ry havana malala samy mivavaka miaraka amin'ny fanapa-kevitra matotra sandraton'ny tananao dia ndao hivavaka teneny tompo ety atombo favonina iova toe-tsaina toe-po toe-panahy satria ny fiainako dia miara-miafina aminao tsy mitovy amin'ny gentilisa tsy mitovy amin'olona tsy mivavaka fa ny fiainako dia miafina ao ambadiky ny fankatoavana amin'ny minitra mankatoy izay lazainao manomboka eo Jesosy malala ho avy amiko ny soso ny fiadanana zany mahatonga vonina Jesosy amafa ny mpanompon'Andriamanitra na dia kely aza ny eo ampelantanana tahaka n'ilay vehivavy nananteny tsy foana ny diloilo tsy ritra ny koba tsy foana ny diloilo vonina Jesosy a vonina tompo ianao lay tsy miova fa marina amin'ny teninao lay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra iaina amin'izany teninao zany a teneno amin'ny Jesosy raha lasiana bavy teneno amin'ny tompo hoe vonina ianao amafy amin'izay kely eo ampelantananao ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ankatoy ny teninao a Jesosy tsy miandry manambe fa na ny kely azy dia afaka manao a na kely aza ny eo ampelantanako dia afaka mankatoanao a mity a Jesosy tompo tahaka ny nafozanao ny ainao tsy nanana fa tsy mitenanao ianao Jesosy nefa dia nafonao teo amin'ny azo fijalena ho tahaka izany ihany koa zahay vonina amin'izany ihany koa zahay amafy zahay tompo araka ny teninao e satria tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa iova amin'ny fanavaozana ny saina amboary ny toe-tsaiko amboary ny toe-poko mba azoko amafy tompo malala na dia kely aza ny eo ampelantanana mba tsy ao anaty koa ny fahirana tsy ao anaty koa Jesosy malala ny tsy fankatoavana na ny falaindainana amin'ny famafazana plus amamafy plus atahinao plus amankatony teninao plus atahinao ny fiainako amboary ny toe-poko teneny Jesosy a vavao ny sainao sy ny fonao teneny Jesosy vavao ny sainao sy ny fonao ovay ny toe-tsaiko sy ny toe-poko a tompo mba tsy hitovy ny gentilisa tsy hitovy ny olony zao tontolo zao fa ho tahaka n'le vehivavy manantena amboary ny saiko amboary ny foko Andriamanitra aoka ny foko sy ny fonao ny saiko sy ny sainao dia hitovy mahavita mahafoy satria ny tena diany dia ny mahafoy ny aina hamonjy ny sakaizany ny tena diany dia ny mahafoy ny tena hamonjy ny hafa aoka mba ao anatiko izany toe-po zany ny fitiavana mahafoy ny fitiavana tsy mitady ny azy ny fitiavana tsy manony soa ny hafa vonina Jesosy amafy jery ny mpanomponao reny izay nampianatra ny teny araka ny galatianina kokoa Jesosy malala laza manao hoe ianareo izay nampianarina ny teny mahafoiza zava-tsoany izay nampianatra anareo amboary ny foko sy ny saiko aoka ao anatiko izany toe-po mamafy na dia ao anatin'ny sarotra azy le toe-pona nana le vehivavy mananteny mba ho toe-poko ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka ray malala na amin'ny fotoana manahoana amin'ny fotoana manahoana
misaotra tompo volon'izay amafina dia ao anatin'ny fotoatsarotra azy amboary a Jesosy amboary ao Jesosy aotoana indrindra fahity mora fanasary fitiavana tsara sy mateo ty Jesosy amboare Jesosy fiai afelu tsara sy mendrika ifisainanasy ifiteny egane farany amboare Jesosy fiai kafelu engane Jesosy mautoana soratsika ny tompo zay ira fanolora-tena mahafinaritra izay mara-paranantsika azy dia tatsika tsara nga mantantaran'ny apôstôly rehefa mitory ny apôstôly tamin'ny vanim-potoana amin'ny pentecoste nitory ny tenin'Andriamanitra zay tsy misy idirany resaka famafazana mihitsy nitory-teny tamin'izany fotoana zany fa rehefa feno ny fanamasina ny mpianatra miaraka amin'ireo apôstôly ny zavatra voalohany tao anatin'izy ireo dia nisy karazana fafoizana namidy ny tany namidy ny trano ny vakio ny asan'ny apôstôly toko faharoa any amin'ny andiny fa 5 7 namidy ny fananany dia inona ny zavatra nataony napetrany teo tongotry ny apôstôly zany hoe nomeny ny apôstôly fa ny apôstôly koa noho ny fitiavany an'Andriamanitra dia nentin'ny apôstôly indray le fanomezan'ny olona vidiny tany vidiny trano iny dia nalefany tamin'ny asan'Andriamanitra fampizarana izy rehetra raha lasana bavy raha ny herintsika amin'ny maha-olombelona antsika tsy vita antsika za mamafy ao anatina vanim-potoana sarotra zany fa amin'ny maha-olombelona antsika misy fitiavan-tena ao anatsika ao tia kely fa amin'ny fotoana mamangy anao ny fanan'Andriamanitra fanan'Andriamanitra no mitarika anao fanan'Andriamanitra no mameno anao miovatra amin'ny toe-tsainao miovatra amin'ny toe-ponao miovatra amin'ny fisokatra ny tananao ary na zavatra tsy vitanao lasa vitanao rehefa feno ny fanamasina ianao sandrato ny tanana roa miaraka amin'ny pasteur Joseph tsika ao anatin'izay fangatahana ny herin'Andriamanitra zay andao angataka ny fafenoan'ny herin'Andriamanitra anova ny momba antsika rehetrarehetra anova ny fomba fisainantsika hatramin'ny fitondran-tenantsika ny fahazarantsika mihitsy mila ovaina iova tahaka ny pino tao a Jerosalema tamin'ny fotoana andro vavakantsika tompoko Jehova eo zavatra ray lony ilainay mba afahany miditra ao anatin'izany prinsipa anao zany mila ny fanamasina zay mila ny serinao zay ianao le maniraka ny fanahinao dia manavao ny tarehiny tany ny baiboly noho izany avao zay fanamasina mila ny serinao mila ny famanginao zany tsy vitanay na amin'ny sainao fotsiny tsy vitanay amin'ny toe-po mientanentana fotsiny fa mila hery zay mila hery zay mila hery avaninao fanamasina mila hery mila ny serinao midina ty anatinay la herinao zay tao aminao Jesosy na tonga na mafoy na dia ny ainao zay tokana azy tena hoe nafoinao ilainay zany eo zany ilainay mba hamenao anay zany ilainay mba handrakitra anay ilainay mba hitina ty anatinay fenoy zay tompo fenoy la hery tao aminao fenoy zay fanahy masina rehefa feno herinao zay rehefa feno herinao zay dia afaka
mamafy ho an'ny fanahy, afaka mamafy o Jesosy io, afaka miara-miasa anao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Fanahy masonao, misokatra ny sainay, misokatra ny fonay, misokatra ihany koa ny tananay. Dia izay androany mangataka eo, fenoa ny herinao, fenoa ny herinao, fenoa ny herinao, te ho mpiara-miasa aminao, te ho mpankatoanao, te hiditra amin'ny prinsipanao, tsy amin'kely zany, tsy amin'ny patanjahany zany, fa amin'ny alalan'ny herinao fanahy masina. Beteza meno anay androany, beteza andrakotra anay androany, beteza amoto ilay manokana, fenoy izahay, fenoy izahay, tafila herinao, tafila heva aminao. Ianao mihitsy fanahy masina mandrafitra herinay mba ho esilatra zato isan-jato zahay amin'ny fampianaranao, mba anaiky foana ho tarina fananao. Tompo malalaka, satria zahay dia te ho tahinao, zahay dia te ho ambininao. Zany mahatonga anay efa niezaka nezay hatramin'izay, miezaka izay Jesosy, fa indraindray na dia manao azahay dia misy zavatra ihany any anatin'ny fona ihany, misy tsy fahesen-dahatra, misy karazana atao hoe fimonomononana ihany. Zany angatanay ny herinao, zany angatanay ny herinao fanahy masina. Amotanay mba ho votony amin'izany zahay. Sandraty amin'ny tananao mianjanja anao ny ao anatinay. Masno Milanawa, Fanai Masino Milanawa, Fanai Masino Milanawa. Mba hiteka mafan'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Soratsika ny tompo soratsika ny tompo zay fotoana tamin'ity maraindraina ity na tamin'ity takarivariva ity zay ndraisanao ny fampianarana. N'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ho iaho hoe amin'ny fotoana ianao mampiatra ny teny dia hita vokatra tahaka an'ilay vehivavy mpitondra teny ianao. Raha mbola misalasala ianao tsy manameloka anao fa ny baiboly lefa miteny manao hoe andramoka izao fa tsara Jehova sambatra zay mialaka aminy. Tompo ny hitantsika mianakavy nandratra amin'ny tanantsika isika isoratra ny tompo amin'ny fifaliana. Raha tsapanao namangy anao ny tompo tamin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao sy ny teniny mahaiza misaotra azy. Misaotra indrindra raha eo ny amin'ny fotoana rehetra teto, mankasitraka ny amin'ny fahalavораrin'ny zavatra rehetra. Tsy misy avy aminay zany na dia iray azy, avy aminao tokoa no fahavolarin'ny diany zanak'olombelona. Tsy misy avy amin'ny herinaina ny tanjakaina amin'ny fahaizanay. Raisoanao ny voninahitra, raisoanao ny fankasitrahana, raisoanao zany famendrika ao anao Andriamanitra, lay Andriamanitra zay tsy manan-taloha tsy hidimbiasam-pahefana mipetraka eo mazava, tsy atonina andriana tokana, andriana lehibe zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana fotsy sady tsara. Dia raina ny anaranao ray, mankasitraka tompo. Amen. Sandrato ny tanao dia mba motsitra teny vitsivitsy ho anao amin'ny mampanompon'Andriamanitra. Mamariny tompo aminao any ny teniny manao hoe tsy lany ny kopo anaty barika ary tsoritra ny tiloilo ao anaty tavoara. Ao anatin'izao vanim-potoana ny krisy, ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao, zay vatsinao ao atokantrano miainga amin'izay kely nanananao ka hiainga amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ianao, dia hoy ny baiboly anakoanina elaela ihany ianao sy ny ankonanao, mandra-pilatsaka ny ranonorana amin'ny tany ka hita iny Jehova ny firenenrehetra. Mamotsitra teny ho anao ihany koa
men'andriamanitra anao any hoe toe-pony mpino tamin'ny andron'ny apôstôly izay rehefa novangin'ny fanan'andriamanitra izy ireo dia nafoy zavatra betsaka nafoy zavatra maro ary ambara baiboly fa tsy nisy nalahelo izy rehetra feno ny fahasoavan'andriamanitra ho aminao ane zany fahasoavan'andriamanitra zany ho aminao ane ny fanambinana avy amin'andriamanitra ary ny olona mpanao soa taka ny Abrahama taka n'ilay vehivavy mpitondra teny manana anjara ny amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa zany olona zany raha ho avy any amin'ny raha lanitra Jesosy tsy diso anjarany amin'izany toerana zany ane ianao mba amin'ny ankonanao fandova ilay Jerosalema vaovao ho voninahitry ny anaran'i Jesosy rery ihany izany rehetra izany tsika rehetra miaraka manao hoe amen. Tahiny tompony. AMT TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao. Nampaheri we
voko